mitsangana hideran'ny tompo araka ny salamo fa 7:100 andiny fa 7:30 hatramin'ny fa 4:70 salamo fa 7:100 7:30 4:70 ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Marina ianao Jehova o ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maharitra aina ny fahasarom-piariko satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voazato toetra mimemy ny teninao ka dia tiany ny mpanomponao. Kely aho ka natao tsinotsinona nefa tsy adonoko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterena no nahazo ahy, ny didinao no firavoravoko. Ny fahamarinan'ny teny vavolombelonao dia mandrakizay, ampianarao mba ho velona. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro ny niarovanao anay nandritry ny alina, namoazanao anay maraina, nitarihanao lalana anay ho tafaona aminao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Tafaona aminao ilay feno fahamasinana izahay ary mitehatratra satria tsy tanteraka rakotry ny fahotana ny fiainanay tamin'ny lasa. Efa namelanay ianao fa mbola manantena ny fanavaozanao ny famindrampo aminay tsirairay avy izahay. Avaozy ny fanahinay orina marina aty anatinay. Meo anay koa ny fanahy masina mbola hanananay etaeta handinika ny teninao ary andresy lahatra anay handroso hatrany amin'ny fanantenananao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Mihaino ny vavakay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Luka 10 manomboka eo amin'ny 20 hatreo amin'ny 4:20. Luka 10 manomboka eo amin'ny 20 hatramin'ny 4:20. Iarahantsika rehetra ny famakiana ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'izany oro izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko Tompo ny lanitra sy ny tany. Fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny mananti-saina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany no nisitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza taminy manokana hoe: sambatra ny maso mahitsy izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro naniry ahitsy izay hitanareo fa tsy nahita ary naniry hare izay renareo fa tsy nahare. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Raha eo misaotra midera mankasitraka anao izay satria omenao fotoana sarobidy hiarahana mandinika ny soratra ao masina. Mitenena aminay araka ny fombanao mba hitombo fanantenana ao amin'ny Kristy izahay. Amen. Eny ary majinjinika ny soratra eo amin'ny taridalana nomenantsika fa mahalakalana koa nefa amin'ny fisehoany. Misy tsy nahazo ve isika? Nareo mivady anankiray mba omeo ny namany azafady. Dia hoe verenantsika vakina somary hafa noho ny isan'andro ny endrik'ity taridalana ity a. Tsy nisy hoe fitarihan-teny satria raha Luka angamba ny anontaniako anareo fa lany tsenjeriny amin'izany raha fitarihan-teny. Fa somary endrika somary hafa na izany ary aleo ary aloha mba hanampiana ny namana zao vao miditra eto amin'ity fiarahamandinika soratra masina ity
ambarao vetivety ny fantatrao momba ny filazantsara ka ny lioka. Toko 420. Lioka ny mpanoratra. Inona mampiavaka an'io filazana momba ny fanasan'ny tompo io amin'ny filazantsara ka ny lioka? Dia misy hoe tsy hisotro ny ranom-boaloboka intsony. Miavaka iny. Inona koa? Lioka no any jentilisa nanoratra ao amin'ny baiboly. Lioka toko 10 ve zay? Amariny kely hoe 10 fa tsy 10 eo akaiky eo. Inona koa? Inona ary ny tantara miavaka ao amin'ny filazantsara ka ny lioka? Zakaiosy, izy ny tsy atadedy an'izany lehilahy lehibe tilingilingy. Ozy ny sekoly alady zay rehefa tantaraina an'io. Inona ny tenin'i Jesoa tamin'ny Zakaiosy? Aseseo aloha. Midina faingana. Zakaiosy tsika io. Inona koa? Rehefa nidiny dia inona koa? Tsy maintsy miantrano ao an-tranonao aho anio. Inona? Anio ny tonga ato amin'ity trano ity paradisa? Ny famonjena. Toyany? Izy dia? Fa izy dia zanaky Abrahama koa. Inona koa ny tantara anankiray mampiavaka ny filazantsara ka ny lioka, izany hoe izy ihany no ny zanak'Adala. Toko 5. Toko 10 tantarao vetivety ary hoe tantara anohatra nentin'ny tompo manambara ny fitiavany antsika mpanota ny tantarany atao hoe zanak'Adala. Ny mpandinika sasany dia miteny hoe ny tena adala dia ilay anankiray, fa tsy ilay nanara-po tamin'izao tontolo izao satria feno fialonana ny rahalahy izay niverina avy tany amin'ny fahavoazana izy. Dia indraindray isika aty anatin'ny fiangonana mety hoe fa iza koa io mba tonga mivavaka ohatran'izay io fihetsika ilay rahalahy io. Io ve dia hoentana aty io ve dia an'olon-tena ho an'ny tompo? Io ve dia nefa ny tompo amin'ny fitiavana no handraisan'izay miverina marina amin'ny tokoa. Dia isika androso ao amin'ny taridalana eo am-pelatanantsika dia misy tetika 5. Ny voalohany dia fitariana sy fanairana. Ny faharoa dia iresahana ny manodidina ny tia anjara mofinainantsika ity. Ny fahatelo dia fanazavana isana andininy araka ny hitantsika ao amin'ny anjara mofinainantsika. Ny fahaefatra dia ny fanontaniana, fampandinihan-tena. Fahadimy dia fampiarana. Fa ny fahaefatra izany moa dia ireo endrika ny fanantenana hitantsika ato amin'ity soratra masina ity. Any amin'ny fahadimy sika avao, fanontaniana, ifanakalozana sy fampiarana. Dao ary sika mba hisy anankiray lehilahy amerina hamaky indray ny anjara mofinainantsika. Hitsangana mba hoeny kokoa ny feo. Andao ry namontana. Azafady ambody-janaka indray no nijanaka. Aloha vehivavy anankiray ary. Lazao fa tsisy vehivavy indray eto amin'ity toerana ity.
eny ary io soratra masina io a dia aompatsika amin'ny loha hevitry ny perikopa hoe manantenan'Andriamanitra. Iry ambony indrindra iry a ny loha hevitra iarahantsika ny hoe ny fanantenana avy amin'Andriamanitra aseho sy atolotra ao amin'ny Kristy. Ny olona rehefa atao hoe te ahita an'Andriamanitra, inona ny zavatra tena antenainy hoe ahafahana mahita an'Andriamanitra? Porofo. Tsy mitory raha tsisy porofo. Tsy eritreretiny io ilay ho mahita an'Andriamanitra izy raha tsy misy fahagagana. Tena nahita ny anina tary amin'ny ranony anina. Tena maty a dia lasa tary an-danitra dia tena zao no hitako. Inona koa? Ny fitahiana rehefa novangian'Andriamanitra tamin'ny fitahiana ny olona dia eritreretiny fa tena nahita an'Andriamanitra izy. Tsy mahita an'Andriamanitra raha tsy misy fitahiana. Fa ho antsika kristianina ao anatin'ny fahoriana indrindra no ibadinantsika ny Tompo. Soa ihany anampahoriana hitandremako ny didinao. Fa tsy soa ihany no tahiana. Tsy mahita an'Andriamanitra raha tsisy fitahiana. Ahoana ny fomba hanoran'Andriamanitra? Eto amin'ity perikopa ity ny fahatakarana azy raha niverina intelo ny vaky teny teo a. Ahoana ny fomba hanoran'Andriamanitra fanantenana amin'ny alalan'i Kristy? Ao amin'ny andinin'ny fahafiry ny tena ahitana an'izay. Ao amin'ny 7:20. Ahoana hono izay? Araka ny hevitrao zany, ahoana ny fomba nanoran'Andriamanitra fanantenana ho antsika ao amin'ny Kristy? Raha io andininy io no raisinao. Ity mantsy zao zavatra efa hita fa tsy zavatra antenaina. Ao ambany ao moa misy fanazavana an'io e. Tena hoe ny fanantenana hita hoy ny Romanina dia tsy fanantenana intsony. Ahoana no antenantsika izay mbola antenaintsika? Fa ilay nantenaina hatramin'izay a, indro efa tonga tanteraka. Fanantenana tena iainana fa tsy hoe mbola andrasana. Fa eo amin'ny andininy 2:20, ny fomba nampitan'Andriamanitra ny fanantenana amintsika amin'ny alalan'i Jesoa dia voalohany izy nanome fahefana an'i Jesoa ary nametraka ny fahalalan'Andriamanitra tao amin'i Jesoa irery ihany, ahafahan'i Jesoa mampita ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalany. Somary sarotsarotra moa ny mety fahazahoana an'izany fa raha atao sary dia hoe ilay toriteny tamin'ny lahady, io Andriamanitra nametraka ny fahefany tao amin'i Jesoa. I Jesoa izay ihany fantatr'Andriamanitra, tsy misy zavatra dia efa natolotry ny ray koa, tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Io ihany zany no azon'Andriamanitra antoka ary ny manaraka dia hoe ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny zanaka anehoana azy. Misy zavatra mifamatopatotra, mifaningotr'ingotra ao ary manome lanja an'i Jesoa Kristy. Miverina impiry ao ny teny hoe zanaka. Miverina impiry eo amin'ny andininy 2:20 ary miverina impiry ny hoe ray. Ray, roa, telo, ndray. Raiko, ray, ray. Azy fanondronan'ny ray ihany. Zanaka anankitelo, fa tsy hoe telo ny zanak'Andriamanitra.
miverina intelo ny teny hoe zanaka tena hoe le fifamatorana ao amin'ny ray sy ny zanaka miverina intelo ny hoe ray ankoatran'le hoe azy ery amin'ny farany tena fifamatorana ao amin'ny zanaka no anomezan'Andriamanitra fanantenana nomeny fahefana ny zanaka ampahalala'Andriamanitra ao lay mifono ny fanantenana miampita amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fanantenana an'Andriamanitra fahefana nomen'Andriamanitra any Jesosy ny azontsika manantena an'Andriamanitra ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany ilay teny tonga nofo no miantoka ny fanantenantsika tena lasa makany amin'ny krismasy indray sika amin'izay io Jesosy mpanambarany amin'Andriamanitra ilay teny tonga nofo miara-monina amintsika fanantenantsika i Jesosy Kristy. Inona ary ny zavatra misy manodidina ity texte ity? Ny texte manoloanantsika dia hitantsika amin'ny soramandry ery ambony mialoha manomboka ny toko 10 fa mitantara ny nanirahan'i Jesosy ny fitopolona mba hanonona fiadanana any amin'ny isan-tokantrano hampiavana hitory ny fihavanana izay apetrak'Andriamanitra izay moa hoe fiadanana fandrindrana ny fihavanana amin'Andriamanitra fandrindrana ny fiarahamonina raha misy tokantrano idirana eo dia tonoiny ao ny fiadanana izay ilay zava-misy manodidina nyity soratra masin'ity ao ilay miteny hoe be ny vokatra fampiasany vitsy indro maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry voany ambody aza mitondra kitapom-bolana kitapom-batsy izay trano idiranareo tonoiny ao ny fiadanana zavatra tena sarotra ny nanirahana ny mpianatra zanak'ondry voany ambody tsy asaina mitondra na inona izy avela ivelona ny fanantenana an'Andriamanitra izy eo ampanatanterahana ny asa nanirahana azy nandeha ireo mpianatra ary dia miverina nanao tatitra milaza fahombiazana sy fifaliana nanodemoni aza dia manaiky anay fa hoy Jesosy efa hoy Jesosy taminy zao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra efa noeky fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsisy ampaninona anareo akory kanefa aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ny fandresena dia efa nomena mialoha ny fanirahana ny fifaliana tsy hoe vokatry ny fandresena fa vokatry ny fahatokiana fa isan'ny voasoratra ny an-danitra ny anarana isan'ny olom-bovonjy manana anjara mifanjaka an'Andriamanitra mandrakizay izay nanaiky ny hiraka tamin'ny fanantenana nanatanteraka ny hiraka tamin'ny fifikirana amin'ny fanantenana an'Andriamanitra tanampolo ao anatin'ny sarotra fa mpianatra mivelona tamin'ny fanantenana n'ilay naniraka no hitantsika tonga mitatitra ny fahombiazana tsy izany no atao hafaly fa ny fahatokiana hoe voasoratra ny an-danitra ny anarana izay ilay contexte ato ny fanazavana fandalinana isan'andininy fifalian'i Jesosy sy ny fanambarana tamin'izany olo izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe mideranao raiky tompo ny lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika endraiky fa izany no sitrakao ina no hitantsika ao anatin'io andin-tsoratra masina io lesona momba ninona izavy ny voatoninao zaza madinika iza koa ny voatoninao iza aloha ilay miteny Jesosy iza ny voatoninao ny fanahy masina sy Andriamanitra ray io andin-tsoratra masina io zany dia azontsika alaina ampianarana ny amin'ny atao hoe
trinité satria miaraka ao Jesoa ilay miteny fanahy masina zay lazaina hoe loharano na fototry ny fifaliana ary Andriamanitra ray zay dia ray ny Jesoa Kristy. Fa ao koa ny lesona momba ny fitakiana fanetretena tsy izay mideranao araiky fa nafeninao tamin'ny manan-tsaina zany ka nasehonao tamin'ny zaza-madinika eny raiky fa izany no sitraka ao. Izay ankasitrahan'Andriamanitra sy ny hoe ny olona manan-tsaina, ny olona maranitra, fa ny madinika indrindra indrindra. Zazam-bola manaiky tsy aina inona na inona vonona hianatra. Dia izay ny afatra hoe tsy hoe voatery hanam-pahaizana, tsy voatery haran-tsaina vao afaka andresy andray atakatra ny hevitry ny filazantsara, ny famonjena, fa ianao manetry tena indrindra. Ianao manaiky ho toy ny zaza, tsy mbola mahay na inona na inona, fa tsy hoe tsy manota, fa vonona hianatra ny zavatra rehetra. Io fanetretena io no takiana mba ahazoantsika mandray ny famonjena amin'ny alalan'ny soratra masina izay toriana. Tsy hoe olona manam-pahaizana be vao afaka andrena handray ny soratra masina, handray ny famonjena, fa ianao manetry tena azy hoe apetraka ao daholo ny fahaizako ny momba rehetra, fa ity Tompo fenoy ny fahasoavanao, vonona handray ny famonjenao. Nafeninao tamin'ny endry sy manan-tsaina zany fa nasehonao tamin'ny zaza-madinika. Tsy hoe zaza-madinika daholo akory ny torianany filazantsara tany nanirahana ny fitopolona, fa isam-baravarana, isa-tokantrano. Ny andininy faharoa amby roapolo, io ilay efa tsipihana kely tamintsika teny am-piandohana. Jesoa ivo ny fanantenana, tsy misy mahalala indray afa-tsy ny zanaka. Tsy misy fanantenana azo resahana raha toa ka miolaka tsy manitsy eo amin'ny Jesoa isika, tsy miampita eo amin'ny Jesoa mandray ny fanantenana voatahiry ao amin'Andriamanitra. Izy ihany araka ny Jaona 7:14 no lalana mankany amin'ny ray. Ninona zany antenaitsika amin'Andriamanitra? Fampianaran'ny fiangonana sady efa iainantsika isan'andro isan'andro raha tsy teny afa-tsy ny hoe amin'ny vavaka ataontsika fotsiny. Ninona? Dia tsy maintsy mandalo amin'ny Jesoa. Izy no nomena fahefana afaka ampita ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany ny fanantenana ho antsika olombelona. Tsy misy mahalala indray afa-tsy ny zanaka. Jesosy no mampahafantatra indray. Jesosy no lalana tokana ahalalana azy ary andraisana fanantenana. Ny Kolosianina 2:17 dia hoe Kristy ao anatinareo fanantenan'ny voninahitra. Kolosianina 2:1 moa dia anjara mofinainantsika omaly manaitra ny hoe fanantenana tehirizina ao anareo. Ny afatra tamin'izay dia hoe manahoana ny tahirim-panantenananao, azonao antoka ve? Mitombo ve ny tahirin'ny fanantenanao ao amin'Andriamanitra? Sa hoe ohatra ny efa lany. Inona ny antoka ampitomboana ny fanantenantsika? Fampianarana omaly dia hoe amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy hoe petrapoly io dia zay azo apetrao zay azo apetrao, fa ny vavaka no mampitombo ny fanantenana voatahiry any an-danitra. Ny faharitantsika amin'ny vavaka no mampitombo ny tahirim-panantenanantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Tandremo izao tsy manana tahiry na lany tahiry fanantenana, fanafana dia hoe miverena mivavaka, verena amin'Andriamanitra. Ny andininy 7:20 sy ny 4:20. Fitahiana manokana ho an'ny mpianatra ny nahita mivantana any Kristy ilay loharano ny fanantenana. Mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo
fa tsy nahita naniry are zay renareo fa tsy nahare. Tena fitahiana mihitsy ny hoe nanantena miandry dia io fa tonga ny Mesia, io fa tonga i Jesoa. Tamin'ny andro ny mpanjaka efa tao zany faminaniana izany amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra, teny fikasana amin'ny Abrahama dia ny teny fikasana tamin'ny Davida araka ny Isaia 1:12 fantatsika tsara. Ny solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese dia ny fanahy ny fahazavan-tsaina sy ny sisa faminaniana momba ny Jesoa, fa tsy mbola nahita ny mpaminany, tsy mbola nahita ny mpanjaka, indro nahita ny mpianatra izay nirahany. Fitahiana manokana ho an'izay nahita mivantana ny amin'ny Jesoa, ny fahitana ny Jesoa, ny arahana nona tamin'ny aranofo. Ary ho antsika mba ahoana? Tsy nahazo fitahiana manokana ve? Ahoana moa ny atsapana fa mahita ny Jesoa isika? Traika efa mpiainana no atsapako fa efa nahita ny Jesoa. Tena tsaroko mihitsy hoe miaraka amiko i Jesoa amin'ny fotoana rehetra, tsy mamela aho irery izy. Traika efa mpiainana io ary afaka hianterana tsara izy, tahaka izay efa niasany teo amin'ny fiainako tamin'ny lasa no ananany andraikitra amin'ny fiainako anio, ary mbola hitondrany ahy ny amin'ny rahampitso. Fanantenana zany, miorina ao amin'i Jesoa Kristy sy ny efa vitany sy ny efa ny ataony ary ny mbola ataony. Reto ary ny zavatra anankitelo azo amin'ny tinana ny anjara mofinainantsika. Ny fanantenana izay nambaran'ny mpianatra dia tsy miafina fa aseho amin'izay manetri-tena. Amin'ny fo feno fanetretena no andraisana ny fanantenana ao amin'Andriamanitra. Raha mirehare ianao, raha mifikitra amin'izay mahaenao anao ianao, dia sarotra aminao ny hanantenan'Andriamanitra fa hieritreritra sy hanantena ny herinao sy ny mombanao foana ianao. Mila manetri-tena, tena tsy vitako io, tena tsy fantatro ny rapitso, fa tsy hoe efa mazava ny amin'ny planiko rapitso ilay nahavokatra be. Efa mazavana napetrany tamin'ny vokatra ampy ataona maro ny fanantenany dia anitatra ny ambandain'ny fitoeram-bokatra izy, milamina ny any amin'ny ho avy. Tsy izay no ilain'Andriamanitra fa ny hoe ity aho tanapolo Andriamanitra, ny saiko tsy mahafantatra ny inona, vonina hianatra, vonina ndray avy aminao ny tanako folo. Izay ilay fanantenana raisina sy iainana ao anatin'ny fanetretena. Ny fanantenana dia velona ary eo amin'ny Kristy no mahavelona ny fanantenantsika. Ao aminy rery ihany araka ny 2:20 satria izy no nomen'Andriamanitra fahefana ampita n'Andriamanitra, ampita ny fahalalàn'Andriamanitra ilay iorenana ny fanantenantsika, ilay mitahiry ny fanantenantsika araka ny Kolosianina omaly. Fanantenana tanteraka. Ny bokin'ny Romanina 9:20 dia manamafy an'izay. Tsy andrasana intsony izy io fa efa iainana dian'izao. Fampianaran'ny fiangonana ny hoe raha milaza ny hoe fiainana mandrakizay dia tsy hoe miandry ny ariana any afarafara na amin'ny manaraka ela be any, fa ny hoe mandrakizay dia manomboka izao amin'ny toy tsy manana fahataperana. Iainana dian'izao io fanantenana io, iainana sahady ary miandry ny fahatanterahana isika amin'ny fiavian'ny andron'ny tompo. Tsarovo zany ry havana. Tsy zavatra mbola hoe mbola zao fa dia hita eo manantena ve ianao, ohatra andraso aloha ny eritreritra kely. Efa iainan'izao ny fanantenana ary tsy tapaka io fa tovozotsiritra ao amin'Andriamanitra ny alalan'ny vavaka ho tonga amin'ny fahatanterahany mandrakizay. Fanantenana izay tsy afenina fa ho an'ny manetri-tena indrindra. Fanantenana miorina ao amin'i Kristy
fanantenana efa iainana ho amin'ny mandrakizay. Dia misy andin-tsoratra masina Tsodrano ao amin'ny Romanina 2:17-20. Andriamanitry ny fanantenanany amenareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Io Tsodrano fanao ny fiangonana. Dia ao ny Hebreo 2:1 sy ny 2, Petera 1:1-9. Fampiarana ry havana. Ndreto misy fanontaniana andikitiana ny fosiny saitsika. Inona no matetika iorena ny fanantenanao na ny fanantenana ny manodidina anao? Ny fahalalana ve? Ny traikefa ve? Sa i Jesoa? Dia tonga zao dia amaliny tsika mandray an'ilay fahatelo hoe Jesoa. Raha ohatra moa zany hoe arahantsika hoe ny fanantenana ny amin'ny fiainakoram-pitso, raha afaka ampitso, indraindray dia mety miorina amin'ny fahavitako ny fianarako, mety ny fanarahako fitsaboana tsara ka anantenako hoe ho sitrana. Misy ny sasany vao mihaona amin'ny dokotera fotsiny tsikitsikin'ny dokotera tonga dia sitrana. Misy dia zay le hoe fanantenantsika zany raha miorina amin'ireny zavatra hita masina sapahitana ireny dia fanantenana voafetra ihany. Fa ny fanantenana miorina ao amin'i Jesoa, ilay ankehitriny sy taloha ary mandrakizay arak'izany dia maninona? Fanantenana tsy voafetra. Azo atao foana ny manantena na ao anatin'ny fotoana manahoana na ao anatin'ny fotoana manahoana. Azo atao foana ny manantena na raha oviana na raha oviana. Amin'ny toe-javatra rehetra azo atao foana ny manantena. Na eo amin'ny fialan'aina azy dia mbola azo atao foana ny manantena fahavelomana noho ny amin'i Jesoa efa nandresy ny fahafatesana. Ary izay toko manokana ho an'izay mino an'i Jesoa. Raha eo am-pialan'aina ny olona anankiray dia toko ho azy ny hoe mitohy ny fiainana ary mandrakizay. Raha modimandry ny olona anankiray akaiky anao, tena tenenao amin'izay eto fanombohana fiainana hafa indray mitohy amin'ny teo miaraka amin'ny Jesoa. Fa tsy hoe tapitra momba anao dia miara-mitomany etsika mioaka. Azo atao foana ny manantena na eo amin'izay efa fahafoanana tanteraka azy. Zay moa ny leson'ny katekomenina tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny zoma lasa teo hoe eo amin'ny minitra farany Jesoa mbola vonona an'olon-tena ho an'Andriamanitra. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiky. Tena mbola azo atao foana. Efa fongana hatramin'ny ainy mbola misy azony anohizana ihany ny fiarahany amin'Andriamanitra. Dia izay hoe tsy foana ifanantenantsika io raha mbola misy koa ny farany hoy ny Jeremia 29:11. Fanantenana dia azo atao foana na amin'ny fotoana efa tsisy ninina intsony aza hatramin'ny ainao efa hiala, mbola azo atao foana ny manantena. Ary tsy voafetra ny fotoana ny fanantenana fa mandrakizay. Raha ao amin'i Jesoa ny orenan'ny fanantenantsika dia izay nizotra n'ity fanantenana ity. Fa raha amin'ny zavatra azo tsapaitana na hita maso na ndemony aza dia manaiky anay dia tsy izany no izy fa voafetra ihany. Ny faharoa, misy ve zavatra mbola manakana anao tsy hanetry-tena eo anatrehan'Andriamanitra? Ny andro ny advento moa ry havana dia fiantsoana fanetretena. Raha ho an'ny Isaia ny antso dia hoe manamboara lalana ho an'i Jehova. Ahetry ny tendrombohitra sy ny havoana atao lalamarina. Endriky ny fiantsoana fanetretena avokoa izany. Fanamboaran-dalana nge raha ny tantara tsy mora izany nandoaka ny tendrombohitra kely eo Ambodanja Risy Tunnel. Fanamboaran-dalana izany. Fanamboaran-dalana dia tena hoe fahafahana mandeha nefa koa fanamboarana mikitontaona
ny ny zavatra avoavo rehetra ahetra dia izay no hoe ny advento iantsoana fanetretena. Amin'izao araka ny voalaza teo dia iorenan'ny fanantenantsika koa ny fanetretena. Inona re amin'ny fiainanao mbola ilana an'ity fanetretena ity? So mbola misy avinavina ao anatinao, so mbola misy fieritreretana ho zavatra ao anatinao fotoana izao amin'ny advento irosonao amin'ny fanetretena. Ny fahatelo, ahoana no hanehoana fahavelona ny fanantenana ao amin'ny Kristy? Efa natsidika teo izy io hoe traikefa-piainana. Raha notaninao tena manantena ny Kristy ve ianao dia ahoana ny valiteny? Dia ahoana ary fa manino ianao manantena ny Kristy? Asehoy ary fa manantena ny Kristy ianao. Ny atsapahany io no hoe tena velona ao amin'ny Kristy ny fanantenany dia satria velomin'ny fandinian'ny soratra masina io fanantenany io. Zay raha azoko tsara ny tiana lazaina. Ary koa iaina isan'andro amin'ny zavatra bitika indrindra ny fanantenana ny Kristy. Na dia io fiandrasana bus io amin'ny andro aviorana reny dia efa azontsika hametrahana ny fanantenana amin'ny Kristy, fa tsy fanantenana amin'ny mpamily mitondra na fanantenana amin'ny olona tsy hanosika anao eo ampanaovana mele, fa tena hoe azonao antenana ny Kristy. Kristy io manantena fa ho avy eo ny anjara fitaterana ho tena zavatra bitika hatramin'ny lehibe indrindra, fa tsy hoe rehefa zavatra ngeza be vao miezaka mafy koa ianao ametraka fanantenana amin'ny Kristy. Fa arakaraka ny fanazaranao ny tenanao, andoatra ny fanantenana ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny vavaka, ilay fanantenana voatahiry, tsy ny fiainana mandrakizay ihany fa araka voalaza teo iainana dian'izao ety an-tany zany, arakaraka ny fahazotonao na ny fahazaran-tenanao amin'ny vavaka no atsapanao hoe tena velona ao anatiko isan'andro, isa-minitra, isa-tsekondra ny fanantenana any Kristy. Fampiarana. Ny andinin'ny faharaiky amby roapolo dia misy hoe ravoravo tamin'ny fanahy masina i Jesoa. Mianara mba mifaly, tsy mifaly amin'ny zava-misy sy mitranga hoe krismasy dia ravoravo amin'ny krismasy ny olona, fa mianara mifaly. Tadidio fa ny fanahy masina dia mamokatra fifaliana ho antsika araka ny Galatiana toko faharoa amby roapolo, toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo. Vokatry ny fanahy dia misy an'ilay zavatra sivy tsy afaka misaraka, vokatry ny fanahy ny fifaliana. Mahaiza mifaly ao amin'ny fanahy. Ny fahalalana an'Andriamanitra tarika fifaliana fa tsy ny zava-bitanao. Raha nanao zavatra ianao teo amin'ny tanimbolon'ny Tompo, nampitombo fahalalana an'Andriamanitra sy fanantenana an'Andriamanitra ve ny fanompoana nataonao? Mifalia, tsy hoe nahavita fotsiny ianao ka nahomby, fa mifalia fa nitombo fahalalana an'Andriamanitra ianao. Mitombo lasa karaktera grany anaranao amin'Andriamanitra. Voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Isaky ny mahavita asa zany sika dia tadio ame soratra matavy ihany ny anaranao ao an-danitra. Soratana indray, soratana indray, soratana indray. Inona ny fampiarana manaraka? Mitaky fanapahan-kevitra amintsika hiankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izao soratra masina izao, tsy amin'ny fahendrenao manokana, ary io ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra omena tolo-botsitra fa tsy hoe azonao amin'ny ezaka ataonao. Raisinao amin'ny fanetretena. Tompo, omeo aho fa tsy manana. Tompo, mampaherezo aho fa malemy. Herin'ny Tompo, manantena ny herin'ny Tompo sika, fa tsy hoe za matanjaka be, vitako. Tsia. Za manana ny zavatra rehetra, inona ny tsy azoko atao? Tsia. Fa tena hoe mianatra sika manetretena ary hiaina eo ambany tanam-pahasoavan'ny Tompo, fa tsy hantetra amin'ny eo am-pelatanantsika na izay hitany masontsika. Eny ary manana 2 minitra kely na 3 minitra kely sika azo andraisana anjara ho fanatevenana koa ho fanontaniana. Misy teny ary raha zary mba manontany inona zany ny zavatra vaovao azonao teto hoe
androana sa hoe tima. Inona ny zavatra vaovao entinao miainga indray zany a vokatry ity fiaraha-mandinika soratra masiny ity? Ahoana azafady? Fanorenana ny fanantenana ao amin'ny Kristy izay nomen'Andriamanitra. Hanilala ny fanantenana i Jesoa, hanyorena ny fanantenantsika i Jesoa. Inona koa? Fanetretena no fototry ny fanantenana. Fahasoavan'Andriamanitra io fanantenana io, fa tsy zavatra azontsika samborina amin'ny herintsika na amin'ny zavatra azo tsapaitana na amin'ny fahaizantsika, fa tena fahasoavana omena ny fanantenana. Raisina fanetretena. Raha za zao no hamaly an'izay fanontaniana izay dia ny anona raisiko ilay hoe zavatra vaovao amiko no hoe ny fanantenana miorina amin'ny zavatra hita maso dia mifarana, misy farany. Raha miorina amin'ny fahaizako na miorina amin'ny fahasalamako misy farany fahasalamako, misy farany ny heriko, misy fetrany heriko. Fa raha miorina ao amin'ny Jesoa ny fanantenako na amin'ny fahafoanana farany lehibe indrindra toy ny hoe fahafoana ny aina aza, mbola afaka manantena foana. Ary tsy voafetra ny fotoana ny fanantenako fa mitohy, tsy tapatapaka koa ny fanantenako fa mandrakizay. Raha izaho zao dia izay ny zavatra entiko iaina miainga eto dia ahoriko amin'ny Jesoa ny fanantenako, fanantenana tena azo iainana foana ao amin'izay atao hoe tsisy hanantenana intsony. Izay koa ny Romanina 4:7-7 sa 7. Na amin'izay tsisy hanantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany izy no ny amin'ny teny fikasana. Abrahama no nitenenina tamin'io. Dia teny izay mihitsy ry havana ny fanantenana kristiana miorina ao amin'ny Kristy. Hivavaka isika. Misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra no ny teny nampombainao ny fiaraha-mandinika soratra masina. Ny hevitra noraketina izany mampahatsiaro anay fa mifanetretena tahaka ny an'ny zaza madinika tsy mahafantatra na inona vonina hianatra no hanovozana ny fanantenana ao amin'ny Kristy izay hany fototry ny fanantenana koa. Misaotra Andriamanitra nanome an'i Kristy zanakao. Fantatray ankehitriny fa ny fanantenanay dia tsy levona na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanay. Na inona misy na inona tsy misy afaka manantena mandrakariva izahay. Misaotra anao fa tsy voafetra koa ny fanantenanay fa mandrakizay izany. Petraka eo am-pelatananao ny tontolo andronay mba handihananay amin'ny fanantenana eo amin'ny asa aman-draharaha izay ilofosanay amin'ny fianarana izay ikirizanay ary amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Feno fanantenana ireo ray aman-dreny, ny zanaka, ny mpiray tampo. Tononay aminao ny firenenay, hanana fanantenana tsara orina aminao manoloana ny ezaka rehetra izay atao hampanjary ny fiainan'ity firenena ity. Tononay aminao ny fiangonana mbola ilofo hatrany koa amin'ny fanambarana fanantenana manoloana ny toe-javatra rehetra mety mahakivy ny mpiarabelona ankehitriny. Indrindra Tompo, hanambara ny fanantenana ny mandrakizay ao amin'ny fanjakanao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Jesoa, izany vavaka izany dia tonononay amin'ny anaranao ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Mandiana amin'ny fiadanany Tompontsika. Amen.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.